Manona ny shalom mantombotra Jesosy amintsika rehetra. Manoloana n'ilay trangan-javatra izay niseho teo Mahamasina ny siny ny ainana fohy loza mpifamoivoizana izay tsy asiako teny be aloha hatreto satria mbola ao anatin'ny fanadihadiana lalina ny manam-pahefana enquête approfondie. Manoloana n'iny zavatra izay niseho iny dia iteny amintsika hoe mitandrema ry zareo, mitandrema isika tanora, mitandrema isika tsiraray avy. Tsy fandroany no nampita-hafatra teto ny amin'ny hoe ny trangan-javatra tahaka an'ireny dia créer-ny démonique reny fanaratsy, ny circonstance tahaka an'ireny afahany mandatsakaina. Voatsela no nampita-hafatra teto amin'ny pejy ny amin'ny hoe isan'andro ny devoly dia manao fanatitra alatsatra eto amin'ny firenetsika. Averiko ihany hoe voatsela no nanao publication tsotra dia tsotra tao amin'ny pejy fa isan'andro ny demonia dia manao fanatitra alatsatra eto amin'ny firenetsika. Be dia be no tsy nahazo an'ilay pub. Maninona no mampitandrina antsika? Mampitandrina antsika satria rehefa tafalatsaka ao anatin'ireny trangan-javatra tahaka ireny isika ka tsy manana ny antsoina hoe contrôle de soi, ilay vokatry ny fanahy fahasivy Galatiana 5:5 andininy 7:20 dia lasa mireagira amin'ny fihetsem-po, manao réaction aingana be mihitsy ao anatin'ny hafanam-po, ary izay réaction ao anatin'ny hafanam-po izay iny no samborin'ny Satana ao anatin'ilay événement dia taritiny hatrany hatrany ho any amin'ny fandatsahan-dra sy ny fandatsahan'aina. Dia izany daholo ny tranga rehetra nisy nanomboka tany amin'ireny affaire ikongo ireny sy ny taloha rehetra, ny hetsika politika, ny 91, ny diso, ny teny Ambotsoroatra, ny fatolona teny amin'ny Kianjabarea sy ny sisa be da be, ka izay no ampitandremako antsika. Feny meo an Jesosy ny atandranao, meo an Jesosy ny fiainanao, afahantsika manana ny vokatry ny fanahy, indrindra ny vokatry ny fanahy fahasivy rehefa tojo trangan-javatra tahaka ireny isika, ny contrôle de soi na ny fahononam-po. Ary indrindra raha sanatrian'izany ka tafalatsaka ao anatin'ny circonstance tahaka ireny isika ka tsy manana ny moyen, satria isika nanome ny momba antsika rehetra an Jesosy Kristy, nametraka ny fiainantsika tamin'Andriamanitra tsy toa, dia tena sura ary mirassuré anao fa ny anjelin'ny lanitra micontrôle ny situation rehefa ao anatin'izay vanim-potoana hoe verevitra izay isika tsy fantatsika izay ataotsika, kanefa isika tafalatsaka ao anatin'ny velam-pandriky ny devoly. Averiko ihany hoe rehefa izay situation farany izay no tojo an'izay isika dia Andriamanitra no contrôle ny zavatra rehetra mba tsy hisy raha latsaka, tsy hisy aina afoy ao anatin'ny trangan-javatra tahaka ireny. Zay ny hafatra fa mirary soa antsika, tandrema foana ho eo. Tianao Jesosy.